Izy ty moa zany a dia anisan'ny fandraisana anjaran'ny faritry Analamanga amin'ny francophonie. Azadino fa ny francophonie dia hetsika ray lehibe izay ahafahantsika mampandroso, izany hoe ny fampandrosoana lovain-jafy zany a tena voakasika ao anatin'ity francophonie ity. Resy lahatra amin'izany ny faritry Analamanga dia nanapa-kevitra ny faritry Analamanga fa efa amin'ny tanana bebe kokoa ao anatin'izany fanetanana sy fanetsiketsehana ny francophonie izany. Dia ankoatran'ireo nataontsika zany izay fidinana teny amin'ny distrika tsirairay aby sy teny amin'ireo commune tsirairay aby teto amin'ny faritry Analamanga dia nisy an'ity fiarah-miasa tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ity izay isaorana BDB tamin'ny ministra Paul Larambary. Dia nataontsika izy io nisy ny fanitsanana avy any amin'ny sekoly tsirairay aby dia nataontsika ny safidy moa zany tsika tao anatin'izay fa izy ny question pour un champion mba iresantsika ny fahalalana ankapobeny ny mankasika ny faritry Analamanga ary mikasika ny francophonie dia napitsika koa ny mikasika an'ireo mpiaramondy nantoka rehetra tsy adintsika ireo mpiaramondy nantoka satria ireo no mahatonoma na ny zavatra karakaraina dia izay zavatra izay zany no karakaraintsika efa nanomboka efa 2 volana lasa zay teny anivon'ny commune sy ny distrika tsirairay aby eto Analamanga dia nataony fanitsanana dia ny androany zany dia fotoana ny fanomezantsika anaovana ny lalao famaranana amin'ireo lalao ireo ary ny fotoana ny 15 novambra dia anisan'ny novidina manokana mba ahafahantsika ho anisan'ny mpanentina ireo ankizy ireo zany anisan'ny ambassadeuran'izany francophonie zany eny anivon'ny fianakaviana tsirairay aby eny anivon'ny tokantranony eny anivon'ny fiarahamonina dia zay no fianantsika anazy hoe herinandro mialoha ny fankalazana francophonie nanaovantsika ny journée estudiantine de la francophonie. Zava-dehibe ilay izy ho an'ny mpianatra. Mahazava-dehibe azy dia zao hoe tsy matetika ny misy an'izany hoe mandry fihaonana tampony zany ny firenena anankiray, zany hoe mahazotomo manokana zany Madagasikara mandray an'izany fihaonana tampony francophonie zany amin'izao fotoana izao ary mila haitsika aloha voalohany indrindra ny makamany an'izany, zany hoe miaina anazy tanteraka mba ho mpanjay anjara ao anatin'izany francophonie zany fa tsy hopitazana fa ny faharoa manarakaraka an'izany dia mahay mijery izay ho tombotsoa ateraka zany fisokafana izany. Azotsika dradradradraina daholo ny tenin'ireo manam-pahaizana hoe zao no mahatsara ny francophonie, zao no mahatsara ny francophonie fa ny tsirairay aby mihitsy no mila mahalala hoe aiza no asiko ny toerako ao anatin'izany francophonie zany. Raha mpamokatra anana ka mifahananana ho amidiko ery isotro foana no vokariko dia mijanona mpivarotra anana makeny isotro foana ihany fa rehefa tapa-kevitra fanondrana anana ny Vietnam dia lasa mpanondrana anana Vietnam tsy miankina amin'ny misy anio tsika ny mila mahay manararaotra anazy. Ny aty amin'ny mpianatra manokana dia zarintsika ny mpianatra s'intéresser amin'ny zavatra misy amin'ny firenena eo amin'ny faritra misy anazy. Francophonie zao misy eto amin'ny faritra Analamanga, francophonie zao misy eto amin'ny Madagasikara dia tsy maintsy zarintsika ny mpianatra itian'izany, zarintsika ny ankizy hanana fijery miabo zay zavatra misy eo dia tokony hojerentsika eo inona ny mahatsara an'izany amin'ny fiainany zareo, amin'ny fianakaviany, amin'ny fireneny, amin'ny faritra misy anazy. Dia izay zavatra izay tsy maintsy hisintomantsika ireo mpianatra hahalalany francophonie ary azony zareo atao no misitraka ny tombotsoa anatin'izany francophonie en'izao sahady tsy mila miandry izy hoe rehefa mpandra dia hisitraka an'izany francophonie zany fa na izao raha mahay mifanerasera izy dia efa azontsika atao fatao tamin'ny andronay taloha raha azo atao amin'izao fotoana izao atao hoe correspondance misy ankizy afa-ty Madagasikara miandeha amin'ireo firenena hafa ireo misy firenena 20 dia azo atao izay fanakalozana izay tsika no mahatonga an'izany misy na mahatonga an'izany tsy misy fa reo olona reo tonga fotsiny hijery hoe inona ny fanakalozana azo atao izy mijery izay mahasoa azy tsika koa mila mahay mijery izay mahasoa azy ao anatin'izany francophonie izay ka miankana amintsika zany no mahatonga ny fanontaniana zany hoe mahasoa ve sa tsy mahasoa miankana amintsika zany. Raha vita ilay izy dia samy matoreto tsika miverina miasantsika fa tsy miezaka manaraloatra nyvanso fisokafana zany dia mazava ho azy fa le fiainantsika tamin'ny maly any fiainantsika androany fa tsika mila mahay mipetraka io ny francophonie misy firenena 20 izy amin'ireo firenen'ireo ny ahafahato miara-miasa, izy amin'ireo firenen'ireo ny tia hanampy anà fa manino ireo firenen'ireo no hanampy anà. Za zao faritra Analamanga dia fa manino izy no hanampy anà raha hoe zahako atao faritra Analamanga amin'ny lafiny azy izy no afahako manampy anà inona ny zava-misy eto amin'ny faritra Analamanga afahako mangataka an'izay fianampiana izay dia izay zavatra fijery miabo zay tsy maintsy ampitatsika amin'ireo zanakitsika ireo fa raha ohatsika ka efa mendrifendry foana dia izany no ampitatsika amin'ireo zanakitsika
dia efa namaviry antsika dia izay zavatra zay a ny fandraisana anjara no every ny faritra Analamanga fa manadrivy anazy a dia isorana be dia be eto a ny diraina Analamanga ireo sisiko rehetra eny amin'ny distrika tsirairay aby a ny ireo fianarana rehetra nanjay anjara ary indrinan'iny ireo mpianatra raha mahita an'le carnaval teo a dia nidina mihitsy aby dia miaraka amin'ilay ankizy satria tena mahafinaritra tena nafatifaty ny ankizy a tena nataony tamin'ny fola izy ary zay toetsain'ny ankizy zay tokony entintsika raha amandeha tokony mijerentsika amin'ny fola izy tokony mijerentsika ahoana ny afatsy mifaly ao anatiny ny ady efitra be dia be izy io a ny teknisianina moa no tena atao anatin'izy io a lehibe ny faritra dia nandrindra fotsiny ihany tao anatin'izay fa ny antony manokana dia zay hoe mpianatra no resantsika tsy maintsy ho kitikitiatsika ny farany tatsain'ny mpianatra sy le toetsaina ty karikaroka dia zay natokana zay question pour un champion voalohany ihany amin'ity taona ity a fa manomety toko izany ny faritra Analamanga sy ny ministera fanabeazam-pirenena fa amin'ny herintaona dia ho tsara lavitra amin'izo amin'izay no aseho antsika zany hoe isy a mba ezahantsika fa maninona moa ny zavatra ohatry zany a no tsy tokony ho tsara no ndraiky fandaharana télé-réalité reny ataontsika manakaiky ny télé-réalité reny dia ao arahantsika reny ankizy ireny hatrany amin'ny éliminatoire any amin'ny sekoly misy anazy tsirairay a